Miaraba tompoko misaotra anao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy ny radio Madagasikara araka ny fotoana ny fanomezana dia rahanao mivantana amin'izao ariva izao ny fandarana manokana izay resantsika loha hevitra izay mahabe resaka tany anaty fiarahamonina sy tany amin'ny tambazotra sosialy tany tato anatin'ny andro vitsivitsy dia tsy inona akory izany fa ny resaka manodidina ny connexion izany na ny connexion internet raha ny fahafantarantsika azy. Araka ny nanarahantsika azy teto amin'ny télévision malagasy moa ny ariva teo dia nisy ny fampitana mivantana ny famelabelarana ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana fototra na lasitra ho an'ny tao mpiasana 422 izay narahantsika teo saingy nahato kely izany ho an'ny eto amin'ny télévision malagasy voalohany na ny TVM1 fa mitoy kosa ny fampitana mivantana izany eo amin'ny télévision malagasy faharoa na ny TVM2 ka raha toa ka mbola mahalinanao ny anaraka izany dia afaka arahana ao amin'ny TVM2 izany. Ao anatin'ity fandarana manokana ity dia ny tenako Baby Stéphane aveto amin'ny télévision malagasy sy ny namana mpanao gazety Rakotondravao Francine no hitantana ny fandarana sy ametraka ny fanontaniana vahiny 4 amin'ny raharaha kosa no horaisintsika androany. Dia miarahaba anareo ministra telo mirahalahy sy andriamatoa sekretera jeneraly ampahafantariko vetivety anareo mpijery sy mpiaino radio Madagasikara aloha ireo vahintsika eo aloha izany ny ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny positra sy ny fandraisan-davitra Maefa Andriamampiadana. Ao ihany koa ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny profesora Ravono Manantsoa Ndaoialy Mandavi atao akaiko ato eo ihany koa izany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Gaskara Fenzo ary ny sekretera jeneraly ny ministera ny toekarena sy ampitantanam-bola Razafindrakoto Iory Garis. Ya, araka ny taoriny ny nandefasanay ny bande annonce tamin'ny fampahafantarana moa izany ity fandarana ity dia ministra 4 no nampanantenaina zany fa ho avy eto fa araka ny narahantsika tamin'ny fampitana mivantana teo dia mbola eny amin'ny lapan'ny antenne miram-pirenena eny ny ministry ny fitantanam-bola-panjakana manao izay famelabelarina momba ny lalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana izany ka izay no mahatonga ny hoe ny sekretera jeneraly ny ministera no tonga eto amin'izao fandarana izao. Fanontaniako voalohany ho anareo 4 amin'ny rahalahy loha hevitra ray no resantsika ny connexion internet nefa ataontsika hoe angaredon'ny ministera ao anatin'ny gouvernemanta no zava-misy eto amin'izao fotoana izao. Andriamatoa mpitondra teny ny gouvernemanta. Mankasiraka Baby Stéphane ankasitrahana ihany koa Francine ary antirina ny araba moa izany ho azy efa telo mirahalahy eto ny ministra mirahalahy sy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Manantra ny araba ho antsika rehetra any an-tokantrano ao anatin'izao fandaran'izao. Nahoana tokoa no ministra telo sekretera jeneraly anankiray nefa loha hevitra anankiray no ifampiresantsika dia misy tepoka anankiroa zany izay tena lehibe indrindra. Ny voalohany loha dia te ampiseho ny fanjakana na ny fitondrana ny fanavozana ny repoblika fa ny gouvernemanta zany izay tarihan'ny Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta dia mampiseho an'izay atao hoe firaisan-kina na ny solidarité gouvernementale fa eo ihany koa zany ny ataontsika hoe samy tafiditra ao anatin'ity raharaha ity avokoa ireo ministera efantota zany manoloana n'ilay trangana internet sy ny mety ho vidiny zany. Ny teboka faharoa dia te ampiseho androany ny gouvernemanta izay tarihan'Andriamatoa premier ministre sady lehibe an'ny gouvernemanta fa mihaino vahoaka ny gouvernemanta miasa ho an'ny vahoaka ny gouvernemanta ary mama ny olany vahoaka ny gouvernemanta ny antony dia tsotra ihany. Ny eto anivo ny ministera ny télécommunication zany izy no mpiambivantana an'izay atao hoe opérateur téléphonique zay miandraikitra an'ireo internet ireo ary ao anatin'ny départementa zay tantanan'izay. Nahoana no eto ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia satria ihany koa anisan'ny nangataka ny sitraka an'izany atao hoe internet zany ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo indrindrandrindra ny fikarohana izay ataon'ireo mpianatra ireo dia hitondra vahaolana ihany koa zany
ny ministera ny fampianarana ambony ary ny farany de hoe nahoana no eto ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola de mazava ho azy misy fifandraisany amin'ny lalàna mifean'ny teti-bola mpanjakana itya resaka connexion internet ary mba tsy ho tompotrano miono ny vahoaka ny tokantrano dia miasa ny ministera ary manana ny atao hoe redevabilité na ny tamberina ndraikitra hitondra fanazavana amin'ny vahoaka malagasy satria zay ny contrat zay ny fanarana andre mato prime ministre amin'ny ministre tsirairay avy araka nambaranao teo moa raha nondrariny zany de tokony ministre ny toekarena sy tantanam-bola no eto sangitantsika teo moa zany fa mbola eny amin'ny anteny mira-pirenena izy am'izao fotoana zao mivantana raha teo ny fandaratsika ary mampiseho ihany koa ny télévision malagasy sy ny radio pirenena ny amin'ny fanovana sady zay oetitsika ny amin'ny fampiasana zany andreo kanala aloha ny tvm dia ny tvm1 sy ny tvm2 tvm2 zany notoetra ny fampitana mivantana amin'ny anteny mira-pirenena fa ny tvm1 zany loha no miato kely vetivety ampitana nyty fandarana ity ary ny fara moa ny misteran'ny serasera sy ny kolotsaina moa mampitondra teny gouvernement ray fa eo ihany ko moa zany amin'ny mahaserasera anazy zay matetika afangarony olona hoe connexion internet aty ministera ny serasera fa eo zany ministera tena piana azy sangy iombonanay ary miaraka miady izahay ho an'ny vahoaka malagasy sainga many amin'ny akapiany fanazavana zay tsara fantatritsika vahoaka izay nitolona sy tompony fahefana ary mampindrana fahefana anay mitantana ny fitondrana fanavozana repoblika androany andriamato isany anisan'ny fanontaniana izay tena hoe andrasan'ny olona valiny amin'izao fotoana izao amin'izao tsika 4 novambra amin'ny valo maherikely alina izao efa nidina ve tomboka amin'izao ora izao ny vidin'ny connexion internet angapanomentsika ny ministry ny fampiroboroboana ny atoraka azy mirindra ny valina misotranao name ny fitenenana voalohateny aloha dia manatitra ny arahaba ho atsika eto amin'ny plateau manatitra ny arahaba ihany koa atsika vahoaka malagasy sy manaraka izao fandaharana izao raha tsotra sady mahitsy mbola tsy nidina ny vidin'ny internet fa eo ampikarakarana azy isika ny antony raha ohatra hoe azavaina tsotsotra dia misy nisy ny dingana zay natao maro dia maro fa ny voalohany andro voalohany nandraisana ny ministera dia efa ny fanantona tamin'ireo tompony andraikitra ny mpisehatra rehetra opérateur izahay maro dia maro ny fifanakalozana zay efa nataonay niaraka tamin'ireo opérateur ireo na ny ekipan'ny ministera ihany koa dia efa nandrafitra planina zany ny arahana nama ny olana misy nefa ny sakana satria ny opérateur zany dia mangataka ny amafana voalohany indrindra ny etra zay alohan'izy ireo amin'ny telefona zay latsaky ny $100 mangataka ihany koa izy ireo ny anafoana ny etra zay alaina amin'ny mobile monnaie mangataka ihany koa izy ireo zay anafoanana ny droit d'assise zay eo amin'ny telefona io no sakana tsy afahantsika miroso ankehitriny misy fiatraikany be nefa ny izy io ary anjara asa ministera no mijery izay tsy afatiny reniny sy tsy ambotra ny zanany ka eo amin'io sehatra io ny etape manaraka zany azoko lazaina zay mety ameko ny namana amin'ny finance angambany anazava kokoa aiza ho aiza isika ina ny sakana tsy afahantsika miroso rena kely any andriamato ministra ao anaty négociation ozy ianao teo inona zany le tena fototra mampitarazoka an'le izy miziriziry amin'ny heviny ve zany reo mpandrarah reo sa ny fanjakana ihany ko mety tsy mamototra ao anatin'izay hoe fifanarahana azo atao zay ny négociation aloha dia misy tonga ry zareo name an'izay proposition izay nefa naraka ny teneniko anao teo misy fiatraikany be amin'ny fiainam-bahoaka indrindrandrindra le etra zay ho avototra io zany satria mety anakana ny investissement amin'ny fanjakana zany amin'ny resaka fahasalamana na amin'ny resaka éducation indrindraindrindra ny resaka izay resaka etra zay moa zany ministra teo mitodika any aminareo any amin'ny ministera ny toekarena sy ny tantanam-bola ny tantara azo tanterana inona ny sakana tompoka ya manantitra ny fiarabana tompoka tonga angamba dia valiko amin'ny lafiny anankitelo le fanontaniana resaka teti-bola moa zany izy ity satria raha vao lafiny araketra zany no resahana dia tsy maintsy manova lalantsika zany amin'ny vakaketra dia misy akony amin'ny teti-bola voalohany indrindra aloha dia ny teti-bola araka ny hitantsika io dia efa diniana eo anivon'ny anteny mera-pirenena
efa session plénière zany tsika zao tsy misy hoe dossier assistisika na ohatra zany tsony zany eo a fa mba efa nomena fotoana kosa ny tao amin'ny assemblée nationale tsina satria efa napetraka tamin'ny 3 octobre izy io mba ahafahany manana zay le fenitra zay a araky ny lalam-panorenana zany mandinika n'le volavolan-dalàna dia zay zany mahatonga antsika aloha amin'izao voalohany indrindra zany resaka le procédure le fenitra hoe tsy afaka ny mampiditra an'izany ao anatin'le volavolan-dalàna momba ny teti-bola zany avy hatrany amin'izao fotoana izao faharoa manarakaraka zay misy principe tena ngeza zany e amin'ny resaka fitantanam-bola-mpanjakana dia misy hoe règle de prudence zay zany hoe mila malina rehefa mamotsitra hetra zany ianao dia fantatra aloha dia tsy miditra le hetra dia marina fa mety misy fiantraikany amin'le fampanantenana zany hoe iroborobo le sehatra sy ny sisa fa ny règle ny prudence zany dia mametraka hoe ny risque tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny volavolan-dalàna zany rehefa manao budget fa ny zavatra mbola everina ho tonga kosa tsy sura dia tsy azonao atsofoka anatina budget zay mihitsy zany anisan'ny condition amin'ny équilibre ny budget tamin'ny ankapobeny manahoana ny fivoaran'ny vola miodina amin'ireo opérateur téléphonique sy mobile ireo eto Madagasikara manahoana ihany koa ny vola ampidirin'izy ireo amin'ny kitapom-bola-mpanjakana amin'ny ankapobeny raha tamin'ny 2023 zany zao dia tany 1600 milliards tany ny vola matin'ireo opérateur ireo chiffre d'affaires zany 2024 dia niakatra eo amin'ny 1938 izay milliards rehefa tambatra zany misy fitombony aloha zany le izy ny vola miditra amintsika kosa raha 2024 angamba tonga dia ho resahako mba tsy handany andro atsika dia misy eo amin'ny 215 milliards ny amin'ny hetra anatiny dia misy any amin'ny 72 milliards ny amin'ny faditseranana reo zany raha tambatra zany reo dia misy any amin'ny 285 milliards any raha ohatra ka zay zany no atambatra marihana fa mitovitovy abe amin'ny budget ny ministère ny sécurité publique na ministère ny justice zany taremarky zany mihoatra kely ary zany raha ohatra ka hoe ataontsika fampitahana raha rizimenata tena tonga dia mahitsy be ny position an'ny fanjakana ny gouvernemanta malagasy zay eo amban'ny fitariana andrimatoa prime ministre sady lehibe ny gouvernemanta Eritsalama ny lalatsaina ny gouvernemanta androany dia mahitsy ny antony dia tsotra ihany etra anatiny manodidina ny 215 milliards no angatahany reto opérateur ny groupement zany ho foanana mihitsy zay vao ampidina ny vidin'ny connexion zareo ka amin'ny apahany ary zany tsy hoe ampidininy tena faraky ambany fa hoe ampidinay amin'ny apahany io raha foananareo 215 milliards io dia mazava ny positionay hoe non ianao manko eo manontany hoe fa inona zany tsy mambola mampidina an'le izy tsy ny opérateur téléphonique mihitsiny no ibaiko ny fitondram-panjakana na ametraka ny position zay tiany imagine eo ny fanazavany ny ministère ny toekarenina sy ny tedi-bolany hoe mitovy budget amin'ny ministère ny polisy na ny ministère ny justice zany zavatra angatanjareo zany azontsika antsaina ve ny anafoanana n'izany volo zany dia inona ny fiatraikan'izany amin'ny fidiram-bola ny fanjakana ka mazava ny position hoe inona ny mahatsiraikitra n'le fampidinana hatramin'ny androany tsy manaiky ny fangatan'izy ireo ny gouvernemanta na hoe karazana contrepartie mihitsy nge zany angatana zany babi Stéphane na Francine sika vahoaka malagasy hoe ampidinay io raha ohatra ka foananareo reto etra na ny inona avy misy teo droit d'assise zay droit d'assise zay dia mazava ny position-nay mila fantatry ny malagasy zany tsy ny fanjakana malagasy androany no misakana ny fampidinana ny internet fa ny groupement des opérateurs tsy maintsy mijoro ny fanjakana miady ho an'ny vahoaka ny fanjakana ary ampifantarinay fa ny olana androany dia tsy aty amin'ny fanjakana
fany am'ireo groupement ny opérateur téléphonique reo ka tsy afaka ny anaiky an'izany zay na izany natrany iza nefany a tsy maintsy miroso isika tsy maintsy miroso sika mijery vaolana aloha tsika foezaka fa ahoana ny atongavatsika any amin'ny atao hoe marimaritra iraisana zay tongatsika fanazavana io ihany moa zay a fanamariana kely fanampin'ny fanazavana nety anatin'ilay ataontsika hoe droit d'assise valo ka hatramin'ny folo isanjato ngamba le ady hevitra eo ihany koa ilay aotra faingo 10 isanjato isaky ny fandefasana vola ny mihoatra ny 5 sy ray hetsy izay ny mobile monnaie mety eo le ady hevitra ny mandeha ao anatina bras de fer zany tsika zao amin'ny mpandrara amina orinasa tsy miankina sy ny fanjakana inona zany ny vaolana apetraka reo mpitondra fanjakana Stéphane dia hoe anatina bras de fer izay fa ny gouvernement malagasy androany dia makany amin'ny côté-any vahoaka fa tsy natao hiaro ny opérateur izay satria raha ny fangatan'ny opérateur zany androany dia maty anto etiko tsika 115 milliards zany aiza nahita 215 milliards zany aiza nahitantsika amin'izany ina ary zany ny vaolana omeny fitondram-panjakana zao dia izao satria dia efa miantsoantso ny vahoaka hoe ahinao io vidina internet io voalohany indrindra aloha miarahaba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra manatrika miarabanareo menatah koa ny mikasika le vaolana efa andala mpikaroana le vaolana ary efa misy vaolana voalohany indrindra ho an'ny mpianatra za alohany ny amin'ny université anjerimanontolo mpanjakana iraha Madagasikara eo mpamarana ny fifanarahana zany amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny ministry ny poste sy ny fifandraisan-davitra zany tsika amin'izao fotoana zao faharoa manarakaraka an'izany a tsy ho an'ny université rery ihany izy io izay internet ataontsika hoe amin'ny vidiny tena farak'izay mora ho an'ny mpianatra fa ho an'ny any amin'ny hôpitaly sy ho any amin'ny biblioteka ihany koa ny anisan'ny mahatonga anay tokoa moa araka ny tenen'ny namana ministra ny serasera teo a dia hoe ampiasa ireo voka-pikaroana izay natao mpianatra indrindraindrindra zany a neny amin'ny école supérieure polytechnique ao amin'ny mention télécommunication mikasika ny fikaroana mikasika ny vaolana hoe ahoana ny fomba anampiana ny resaka fifandraisan-davitra ny amin'ny télécommunication anatin'izany ny ohatra hoe ahoana ny déterminena ny prix ana licence ana 5G izay mbola tsy misy amintsika amin'teny zao zay tokony ho atao amin'ny fanjakana faharoa manarakaraka an'izay a ahoana ny fomba ahafahan'ny fanjakana manara-maso ny fampiasana ny appel ny internet zany hoe ny data satria tsika tsy manana moyen ahafahana manao an'izay zavatra zay no ny antony hoe raha ohatra zao misy olona mividy crédit dia tsisy facture nefa ny misy vola tokony miditra amin'ny fanjakana amin'ny crédit vidiny zany hoe mpanjifa zany mandoa lizo amin'ny fanjakana fa tsy fantatra fanjakana ohatrina le tokony alohan'ny mpanjifany aminy no zay andao zay dia io zany le mametraka dispositif matériel ny fanjakana zay voka-pikaroana kosa izy ateo a nataon'ny mpianatra eny amin'ny école supérieure polytechnique vaolana tokoa zay a fa saingy vaolana ho anna sokajin'olona ihany ho an'ny mpianatra ozy anao teo a misy ihany koa ilay hoe voka-pikaroana ataoko hoe mbola lavitrezaka ihany fa androany misy fitarainan'olona misy antsoantson'olona misy mihitsy ary nametraka fepitoana hoe 7 ora na mahana n'ity olana fahalafosan'ny saran'ny connexion tia andriamato ministra inona ny vaolana tsy maintsy ho raisin'ny fanjakana afaka raisy kely ny vaolana vonjomaika aloha zany ny mpianatra aloha iny zany dia fahalamitsika satria tena lara-pamena aloha mpianatra aloha satria misy ny fikaroana zay ataon'izy ireo tena fanamavainana ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo zany zay isaoratsika ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa isaoratsika ihany koa ato amin'ny télécommunication ao anatin'izay procédure zay efa ilamma zany manirana Madagasikara fa akoatran'izay ihany koa dia anisany eo andalany koa tsika fametrana zany ahoana ny anamavainana n'izay connexion internet zay eny amin'ny bibliothèque eny amin'le trano misy bibliothèque reny torak'izay ihany koa eny amin'ny hôpitaly zay tonga dia andalana ao anatiny ataontsika hoe vonjomaika zany zay satria tena maika zay sy ilainy ho an'ny sarambambe kosa dia miantso ny vahoaka zay andao hiaraka aminay fa tsy maintsy miady ny tombotsoa am-bahoaka zay fa tsy ny tombotsoan'ny opérateur ka ny vaolana zany zay ho raisina rehefa tsy anaiky ny marimaritra iraisana ireto groupement ny opérateur téléphonique reto dia ampiasa ny lalàna eo ampelantanana ny fitondram-panjakana na ny fitondrana ankehitriny manoloana anreto opérateur reto
rehefa tsy anay koa zay zany akoatran'izay ihany koa dia isy ny fanokafana na hoe osokafana an-tsena zany hoe ny concurrence ihany koa miantso atsika rehetra mpandrarà zay afaka ny faninana amin'izany tontolon'ny internet eto Madagasikara izany na mpandrarà ianao na manam-pahaizana ianao na avy any ivelany tony ataontsika amin'ireny Starlink reny zany fa hosokafatsika lehibe io satria raha mbola tsy misy concurrence koa reto opérateur zay ambaratsika fa hatramin'ny fotoana ela nge zareo ny teto hoe ary tsy mena tsiny moa ny vahoaka miantsoantso fa te hiteny ihany zay hoe hatramin'izay nge reo fotsiny teo hoe fa ny fitondrana ny fanavozana repoblika androany dia hanokatra an'izany hiady amin'ny atao hoe monopole efa ezaka lehibe zany a mba tsy anome ny favoritisme ana groupe d'intérêt vitsivitsy a anokatra ny concurrence isika apiatra ny lalàna isika zany hoe hosokafatsika ny tsenan'izy io a de miantso izay zay vonina hifaninana am'ireo a de rehefa misy mpifaninan'ireo ka tsy ampidina ny azy izy a de ho hitatsika eo zany a fa ho any am'izay mora no ho ampiasainy ny vahoaka malagasy a rehefa tsy misy zany a izay marimaritra iraisan'izay zay aloha zany no solution androany zay homena ny vahoaka malagasy a satria miasa ary mieno ny etaeta ny vahoaka malagasy izay aza matahotra nareo fa be deaibe manko no miresaka hoe connexion zany velomy maika androany misy kosa aloha ny tena mila an'izany ho an'ireo tanan-dehibe miresaka vidim-piaina antsika miresaka mividiny etantsika ho avy zany tompoko ary misy ministra sy ministera tompona ndraikitra zany ho avy matetika eto amin'ity fandarany ity a satria izay ny atao hoe lalatsainy ny fanavozana androany mitondra vahaolana ny ministera tsirairay avy ary raha tsy misy vahaolana de tsy afaka miakatra eto izay ka akoatran'izay vahaolana efa noentina izay a de io ihany koa zany ny vahaolana mba ahafahantsika manokatra sy ahafahantsika ihany koa zany manao pression andreto groupement na opérateur téléphonique reo zay ngamba no akapiany azontsika omena ny vahoaka malagasy androany anisan'ny tsaroky tondra ihany koa andriamato ministra ny fitarana ny vahoaka hoe mora lany kely ny connexion amin'izao fotoana izao mitombona ave zay fitarana vahoaka zay zay fanamarian'ny vahoaka zay hoe mora lany tsy piakely efa narosiny namana ministra ihany izy teo a ankehitriny ny fanjakana tsy manana moyen na outil ahafahana mandrefy an'izay na de ny qualité na ny quantité ny zavatra mandalo zany ao amin'n'ireo opérateur reo fa izay ny zavatra edivantsika amin'izao a misy ny décret zay efa lany moa zany ahafahantsika miroso amin'izay fanaraha-maso zay a mba holoha laharana tokoa ny resaka qualité ho an'ny vahoaka malagasy itsanreo ihany a tamin'ny alahady raha tsaroko tsara nisan'ny nitsidika tampoka teny amin'ny foiben'ny aimvoly ianao mitondra inona moa zany fijijianao iny raha ohatra hoe azavaina tsotsotra dia rehefa service public ohatra n'ireny a misy zavatra iankinany firenena na ny ho an'ny vahoaka malagasy na ho an'ny économie mihitsy indrindrandrindra dia miantony ny dinako teny de nanara-maso hoe manana ny fitaovana na natao hoe ny infrastructure ahafahan'izy ireo misehatra amin'ny angezan'ny mpanjifa ve ireo opérateur ireo manana ny atao hoe redondance na ny serveur afaka mandray raha misy mifatapahana manana ny plan de continuité vers zareo raha misy mipanina manana ny sauvegarde ve izy ireo zavatra mila fantarina zany satria raha tsy manana ny infrastructure izy ireo tsy tokony sehatra akory amin'io sehatra na service public io fa manjary mamitaka amin'ny vahoaka be da be no miteny fa maro mivery vola ao amin'le resaka fanakalozana mobile banking io a renareo fantsakana avy zany eta antsoantsony vahoaka zany hoe very vola amin'ny resaka fandrarana arabola amin'ny mobile banking io inona no fepetra resinareo fantsakana iarovana ny vahoaka mba tsy ho very vola tompoko zay indrindra ny antony dinanay tena toerana satria enonay l izy ary azonay fa marary ny vahoaka resaka vola ny resahany eto resaka fiainam-bahoaka ny resahany eto sarotany ministera ary manana ny traikefa ministera ahafahana manara-maso zay ny antony natonga anay hoe na hoanizana hoanizana misehatra numérique io na misehatra aimvoly io dia tokony hametraka ny fanjakana natao hoe plan de résilience numérique tokony hametraka ny fanjakana natao hoe standard
fa tsy tokony isy olona intsony anokatra san'andrakandrana andeha amin'ny service ho an'ny publika raha ohatra ka tsy manaraka ny norme zay nano fenitra zay tokony ho arahana angamba tsy analavitra zay ihany sika hitodika kely ato amin'ny andriamatoa mpitondra teny gouvernemanta ohatra ny somary mivoana ihany lay karazana hoe fahalalahana faneho-kevitra amin'izao fotoana izao ny fitakiana samihafa misy ireny fidinana an-dalambe fandorana kodiarana ety seroa reny rehefa hitaky zavatra anankiray tato ato koa moa dia misy an'iny ataontsika hoe influenceur vahiny zay mitaky nanao ampamoaka mikasika na orinasa anankiray zay ataontsika hoe matanjaka indrindra eto Madagasikara amin'izay resaka connexion zay efa napetsona tany amin'ny mpitandro ny filaminana manahoana ny toy an'iny raharaha iny andriamatoa minisitra Babi Stéphane sika vahoaka malagasy nareo ve tsy mahita fa efa manomboka masamy teny ny olona tamin'ny fitondrana teo aloha izay ny siny ny etsy bahoaka ary zay tao anatin'ny tolona tamin'ireny fotoana ireny dia natsapa fa tsy malalaka amin'ny faneho-kevitra androany kosa aloha miara-manaiky tsika fa nany anaty tambadrotra serasera na eny an-dalambe niza dia tena malalaka ny faneho-kevitra manaiky an'izay ngambantsika fa zany zany izy nefa hitatsika raha miresaka ianao zany amin'ny tranga manokana momba ny dilanina moa iny dia hitatsika ihany fa misy ny mezaka mivoy an'izany lasa mamatika ara-politika aty amin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny aoka zava fa ny fitondrana izay mijoro ankehitriny dia miady amin'ny atao hoe tsy maty manota izay no mety mahatonga reny perquisition maro samihafa reny fa raha mahakasika nyny tranga iny dia araka ny fandaritsika fa fitoriana tompona andraikitra na opérateur anankiray dia napiatra izandaro fandroany ny alina n'iny any dia navoaka ary ny lalatsaina zay noentina andriamatoa filohany fanavozana ny repoblika dia ny hoe aoka izay ty misambosambotra olona ity amina tsy ara-dalàna fa tsy hoe rehefa vahiny dia sala am'izany dia efa nivoaka izy iny zany faro hitatsika ihany koa fa hoe tokony akatra fampanoavana sy ny sisa fa noho ny fanajantsika an'izay atao hoe liberté d'expression zay dia tsy nisy nge zany androany dikan'izay zany tsy ny fanjakan'androany mihitsy no anena na anidiny atao hoe fahalalana fa tokony tsy anaiky ny fandrika sy ny farebrena zay ataondreo atao hoe tsy matahotody isika fa tsy avy amin'ny fanjakana velively zany na zany natrany aiza nefa dia miantso atsika marina fa malalaka tsika fa ny malalaka tsy midika hoe samy afaka manao zay tiany atao avokoa samy afaka miteny zay tiana ho tenenina avokoa fa tsara ihany zany zavatra voamarina voalanjalanja ananana pirofo ny zavatra resantsika fa eto ny fanjakana hiaro atsika fa ikosa tsy miaro tombotsoa an'olo tokana isika ka raha makasika ny tranginy dia efa mazava ngamba zay sary zay navoaka ny fitondram-panjakana ary malalaka tanteraka ny fitsarana amin'ny fanapaha-kevitra zay nraisiny ary androany zany hitatsika fa tsy manana an'izany eritreritry zany ny fanjakana farany mitoy an'le fahalalahana ihany alao ngamba nijerentsika amin'ny fijery mazava hoe tsy avetrany isika dia tonga dia hitsara ohatra ny televizionna malagasy zao dia misy olona miresaka any amin'ny hoe tsy afaka maneho hevitra ny tranga misy eto amin'ny televizionna malagasy androany nefa no amarinina dia misy olona tonga hoe zay anao fanambarana zao dia zao dia tsy possible hoe voatonga any ianao dia anao fanambarana ianao dia vo tsy avoaka dia tsy malalaka ave zany tvm fa ndao kosa tsika mba manalaka fandaminana misy olona zao tonga hoe zay mba te anao fandaharana dia raisitsika daholy zay tonga ato nampanohatra izy napomba n'izao fitondrano zao fa kosa mba misy andro hoe itya ny andro ny atao hoe fandaharana raha misy olona tonga androany misy olona tonga rapitso dia zay tonga voalohany ampidirina voaloha fa tsy hoe tonga androany ianao dia rehefa tsy voaray androany ianao dia tsy malalaka zany tvm zany zavatra zany mila fantaritsika satria mba asitsika fandaminana zany le izy fa tsy hoe tonga ianao am'roa dia vo tsy mandeha am'rosy fefa n'le fanambaranao na ile fandaharanao dia tsy malalaka ny tvm fa ny tena tanjosika zany dia hoe mba hahafahan'ny olona rehetra maneho hevitra ary mbola ho avy moa ny conception ny fandaharana rehetra hatramin'ny adihevitra eo ampomba sy ny mpanohatra zay anomezatsika endrika an'izany atao hoe fahalalana zany amin'ny akapeany babisy Stéphane ny faraparanatsika ny resaka andriamatoa isany
fa ny teny oatoko fotsiny dia hoe mety ho tapaka ve zany ny tady eo amin'ny orinasa zay mikirakira ny internet sy ny fitira-panjakana teny fanana ary tompoka angamba ny atolotra ho an'ny mpitondra teny gouvernemanta anazy ngambany tsy hoe mety ho tapaka fa deadline nometsika anazy fitondram-panjakana malagasy ny gouvernemanta malagasy itarian'andriamato prime ministre lehibe an'ny gouvernemanta sy ny ministre tompon'andraikitra dia vonina ny ifampiresaka ary isy moa ny convocation indray zany ho atao an'ireo groupement na opérateur téléphonique reo fa nazanatra zany a dia rehefa tsy misy marimaritra raisana dia misy ny lalàna eo ampelantanana ahafahan'ny gouvernemanta mametraka zany a an'izany fatapahan'ny tady zany a eo amin'ny rotonta ny faharoa dia araka nambaraka teo a tsy maintsy hosokafatsika ny tsena mba isy ny atao hoe fifaninanana mba isy ihany koa zany ny concurrence zany a satria rehefa manjaka tokana nge izy ireo dia zay mampatonga an' zareo mibotsina androany matetosika voaka malagasy raha 215 milliards zany no avototritsika kosa ho tambo mifampidinan'izy ireo ny connexion a tsy afaka isacrifiana budget ana ministère anankiray tsika ho an'izay filanana sitrapony ny mpandrara anankiray ka zay ny tsona malagasy hoe andao tsika hiaraka fa miady ho anareo zay neno anareo fitondram-panjakana androany a fa tsy maintsy miaraka tsika mifandray tanana ho an'ny tombontso ho an'ny malagasy fa tsy tombontso ho an'olo tokana ka dia raha misy anareo mpandrara zany dia fa manao antro sady androany ny gouvernemanta anokatra ny tsena isika rehefa tapaka zany zay tady zay a ahafahan'ireo a orinasa zay mifaninana dia anapirofo ny fitondrana zany androany fa misy ihany koa ny fisokafana sy ny fahalalàny fandrarana fa tsy ny ampimamba itsony no anjaka zany a eto madagasikara eto a izay ny vahaolana zay hoentin'ny fitondram-panjakana androany ho atsika rehetra farany moa zany a na dia nisy ary zany rehetra zany dia efa mirosatsika amin'ny fampianana farak'izay tratra indrindra satria mety misy fandraisana anjara kelyn'ny olona ihany zany a ao anatin'ilay mpianatra eny amin'ny anjery manontolo a eny amin'ny hôpitaly a ny eny amin'ny biblioteka reny moa zany dia tonga dia hiatra satria andalana mpamaranana ny fametrana amin'ny pisipitsy ny arateknika tsika misoratra avoka eny ary ny farina sady ny fandarantsika inona fa misy azo tsakotsakoana izay resadresaka ny fanaovana tamin'ireto tompona ndraikitra efatra amin'ny rahalahy eo anivon'ny gouvernemanta ireto a inoko fa nalianantsika mpanaraka ny fandarana manokana zay miainga mivantana eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao ariva izao isorana ianareo efatra amin'ny rahalahy nanaiky ny tafatafa taminay a tao anatin'izay fotoana izay a isorana ihany koa tsika zay nanaraka mivantana ny fandarana manokana ity teto amin'ny televiziona malagasy a ary ampatsahivina ihany koa mivantana ihany koa eo amin'ny radio madagasikara azavaty indrindra ary ampatsahivina ihany koa fa mbola maro ireo fandaharana zay rahantsika eto amin'ny televiziona malagasy araka ny nampatsahivina tany amboalohany moa dia misy ny fampitana mivantana ny famelabelarina ny lalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana lasitra na ny loi de finance initiale 2024 zay arahantsika amin'ny TVM2 amin'izao fotoana izao ka mbola ho arahantsika miverina eto amin'ny TVM1 ihany zay rehefa aveo fa mialohan'izay dia ao aorian'izao fandarana izao dia anaraka ny vaovao an-tsara ny televiziona malagasy tsika eo amin'ny 10 minitra ka hatramin'ny 20 minitra io isorana tsika rehetra tompoko andriamatomindrisitra mbola misy ambara matetipiafaka nefa mba mampireare atsika kosa fa izo plateau zay nandraisana ny fandarana zao a dia ato amin'ny televiziona malagasy a ny fitaovana rehetra zay nampiasaina dia ny televiziona malagasy a ary miroso makany amin'ny fanavozana ny televiziona malagasy isika zany hoe amin'izao fotoana zao sady afaka manaraka ny fandarana ito ianareo raha mivadika amin'ny TVM2 zany nareo manaraka ny eny amin'ny anteny mera-pirenena ny RNM moa dia hitatsika fa miroso ihany keo anatin'izay fanavozana sy fanatsarana ny kalitao zay ka dia mba tsara ihany mampafantarantsika hoe any malagasy ity televiziona malagasy ity any malagasy ity radio pirenena ity a miroso makany amin'ny fanavozana tsika ary reharehantsika malagasy a izany atao hoe fanavozana zay efa hoentintsika sady a atao anatin'ny serasera izany fanamarina ketra tsy ahan'izay mpitantana vaovao dia fomba fiasa vaovao raha teo ihany koa no entina amin'izao fotoana izao eto amin'ny televiziona malagasy misaotra antsika nanaraka ny fandaharana tapitra ny fandaharana misaotra tompoko